Sotranao zahay mame voninahitranao amin'ny anaran'i Jesosy fa manana ty fotoana androany ity fotoana izay hanompoana ianao fotoana izay hanomezana voninahitry ny anaranao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahina ny fotoana androany ho tahina ny fotoam-pivavahana taona eto zay rehetra tonga eto tena tsapa fa eto anao Andriamanitra manarika taonao Andriamanitra ka zay ny olazainy vavako teo zay nambarako teo ho amarinonao ho ataonao tanteraka ho ataonao tsapany olona tsiraray avy tsara ianao Andriamanitra tena tsara ianao mpanao tsara ianao halleluja halleluja amen ho toisantsika ny fanompoana an'Andriamanitra eto dia izao ny teniko misy andreto mpitarika fiderany reto tsy hoe anao iry ry zareo mba ho jerentsika ka raha mahafinaritra antsika ilay tonkira na le fiatsika dia hiteteka isika tsia fa ry zareo zany a dia hitarika antsika eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalany hira noho izany aokontsika andray anjara daholo satria hitantsika amin'ny écran eo a ny tonkira aokontsika andray anjara daholo tena hira ho an'Andriamanitra ataovy amin'ny fonao rehetra matoka mampaheranareo mba andray anjara hira ho an'Andriamanitra miaraka amin'reto ekipa reto dia ity ao anaty baiboly ao na ny amin'ny testamenta taloha na ny amin'ny testamenta vaovao dia ahitana fatao anatin'ny hira fiderana an'Andriamanitra dia nanao hetsika lehibe sady mahagaga Andriamanitra mba hamonjena ny vahoakany na ihany koa mba hitahina ny olona izay manompo azy Andriamanitra tsy miova Andriamanitra ray tsy miova Andriamanitra zanaka dia Jesosy tsy miova ny fanahy masina tsy miova ny tena anaty baiboly noho izany raha andray anjara hideran'Andriamanitra hira ho an'Andriamanitra miaraka amin'reto ekipa reto isika azo antoka ry havana fa ho tokany aminao eny ny herin'Andriamanitra ho tokany aminao eny ny herin'Andriamanitra tahaka vaokan'Andriamanitra rehetra ianao ho vonjena ho tahina ahita voninahitr'Andriamanitra asoteka mabe halleluja ajajanona teka raitsika mitarika fiderana halleluja halleluja miterany atsy amin'ny voninahitra man'Andriamanitra irery any ny fiadanana ny famindrapony ny fahasoavany dia ho antsika sy ny ankohonantsika amen dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetrarehetra ihany natratra soa an'izao andro androany izao indray androm-pahasoavana androany andro ny famindrapo androany dia ho amintsika rehetrarehetra zay tonga eto ane zany ary tsy ho adinina ihany koa mamerina fiarabanantsika zay manaraka an'izao fotoana izao na iza izao toerana misy ianao tsarovo mandrakariva fa ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra tsy azo ferana izy tsy Andriamanitra ny akaiky ihany izy fa Andriamanitra ny lavitra ihany koa izy ka zay raisina eto amin'ity toerana ity dia tsy ho very anjara ihany koa ianao zay manaraka an'izany fa andray zato isanjato ianao tsy ho adinina ihany koa miaraba nyreto mpanompon'Andriamanitra reto zay tonga eto izy ireo hiara idera hiara-nandratra hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra dia noho izany tsy dia andaontsika tompoko hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra sambatra be ianao tonga eto androany sa tsy izany ve vao nanomboka amin'ny fotoana dia efa namotsitra teny sahady ny mpanompon'Andriamanitra dia noho izany ho marina amintsika ane zay teny rehetrarehetra ny tenenin'Andriamanitra ny mpanompony teo ndao ity atanana mafy be man'Andriamanitra halleluja halleluja amin'izao andro zao dia mivelona amin'ny fahasoavana sy ny famindrapontsika andao ambarantsika amin'ny vavantsika foana ninona zavatra mety nandalo ninona zavatra mety miseho teo foana Andriamanitra ny tantananao teo foana Andriamanitra ny mombanao tsy namelanao irery zany izy fa teo foana izy niaraka tamintsika dia noho izany ny fahasoavan'Andriamanitra ny famindrapony dia vaovao isan'andro dia rombahantsika eto amin'ity toerana ity zany ny fahasoavana omaly dia efa vitany omaly fa androany indray dia manao fahasoavana vaovao antsika Andriamanitra dia tsy haintsika ny tsy hidera azy tsy haintsika ny tsy hanome voninahitra azy fa andao
ataontsika mifotsika ray manontolo mihitsy hoe tompo amisaotra anao a marobe tokoa ny zavatra lalovanay fizahay mbola velonayna ohatr'izao a dia famindram-po a fahasoavana avy aminao raha ataonao mifonao ray manontolo zany a tsy haharitra Andriamanitra fa ho tongeto izy a hamonjy ianao raha hainao mitodikira dia aza tao ambava fotsy zany fataovy amin'ny fonao ray manontolo mihitsy fa ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra hameno anao fahasoavana sy famindrapo zany a dia efa voasoratra ho azy ny fandreseny dia tsy izy izany fa zasy ianao izay tonga eto a misaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika ray manontolo
zany akory tsy midika hoe raha naomby ianao a dia mety misy fotoana indraindray a mety ho latsaka ihany indraindray kanefa zao ny zavatra tokony ho tsaroanao a fa ny olona voatsodrano a arahany fahasoavan'Andriamanitra dia mety handalo ny aretina, mety handalo ny zavatra mety manahirana azy, mety handalo ny zavatra tsy fantatro amin'izao fiainana izao. Marobe ireo zavatra manahirana fa tsarovy hatrany a fa tsy hipetraka eo amin'izany toerana izany oloa fa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famondram-pony a dia manaraka azy mandrakariva. Ka noho izany rehefa tahian'Andriamanitra ianao a tandremo ny fonao, tandremo sao dia miteny ianao hoe ny fahaizako na ny fahalalako na ny diplômako na ny fahaizako nitady vola na toy izao anay fa andao averintsika any amin'Andriamanitra foana ny voninahitra hoe izahay iny toy izao androany dia noho ny fahasoavana sy ny famondram-po. Amen. Ary aza malahelo ihany koa ianao a fa raha mety mbola ao anatin'ny ady sarotra ianao a dia azadino hatrany hatrany a fa tsy hamelanao irery izany Andriamanitra fa ny olona efa manaraka azy ny famondram-pony sy ny fahasoavany a dia tsy maintsy ho mpandresy izy, tsy maintsy ho mpandresy izy satria ao an-danitra ao a dia ao dia misy rakitra fitahirizan-tsoa. Tsy tokony alahelo mihitsy ianao amin'ny fitahinao anao, tsy tokony alahelo ianao a fa raha mandeha amin'ny fahamarinany zasy ianao a dia afaka manokatra midanadana an'izany fitahiana zany Andriamanitra dia misy anjaranao ao le mbola tsy hitany masony olona, tsy reny, tsy mbola tazomin'ny tanany olona, tsy reny ny sofin'olona. Zany ny ataon'Andriamanitra fa andao fotsiny zasy ianao androany a dia mbola apetrakantsika fenao am-pelantananao hoe eto anatrehanao Jesosy a, ampy anay ny fahasoavanao a, eto anatrehanay a ny anoloranay fisaorana ho anao dia ataovy amin'ny fonao ray manontolo izany fa ho hitanao fa mbola hanao fahagagana tsy ho takatry ny saintsika eto Andriamanitra. Ianao mideran'Andriamanitra eto a izy mandamina an'izay zavatra tokony ho alaminy eo amin'ny fiainanao dia raha fotsiny Jesosy meo azy ny anja sy ny voninahitra. Eto anatrehanao iray jeto izay mitondra ny fanatitra fisaorana mendrika itrianao ny andray ny tera voninahitra eto anatrehanao iray jeto izay mitondra ny fanatitra fisaorana fa mendrika itrianao ny andray ny tera voninahitra Sinau isamaraina uanai ni famidrampunau sini fitiawana isanautrianau miai milazaku leampuanau ni fasuavaku anatrehanao iray jeto izay mitondra ny fanatitra fisaorana fa mendrika itrianao ny andray ny tera voninahitra mandraky Amin'izao andro farany iainana izao Andriamanitra
Isanao miar milazaku we ampanao ni fahasuavana isanandro anao miay milaza aminay fonafona toko isanandro anao miar milazaku we ampanao ni fahasuavako tena zany mihitsy ny angeny ambaran'i Jesosy amintsika isanandro sanandro hoe zasy ianao tsy tokony hanahy zany a zasy ianao tsy tokony hatahotra zany mihitsiny fa izy tompo mihitsiny tsy olombelona no miteny ianao an'izany fa izy Jesosy tompo tenany mihitsy no miteny hoe ampy ianao ny fahasoavana ampy ianao ny fahasoavana amen raha misaina ny fiainantsika taloha tokoa ntsika dia tsy mendrika an'izany fahasoavana zany zasy ianao kanefa zany a dia nomeny Jesosy a maimaim-poana antsika raha ny fiainantsika tao aloha dia tsika le tsinitsinina tsika le ratsy tsika le tsy mateo ty na ny fahamarinantsika sy ny fahamasinantsika dia toy ny raha miosondraho izy Jesosy kanefa rehefa namonjy atsika nafoy atsika Andriamanitra nameny zanany lahatokany dia nalany tamin'izany toerana ratsy izay nisy atsika zany tsika ka ankehitriny zasy ianao a dia efa miaina ao anatin'ilay famindrapo sy fahasoavana amen dia noho izany a andao foantsika mbola omentsika voninahitra Andriamanitra iondrika tanteraka mihitsy tsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe zay tokoa ilay tsinitsinina ilay tao andavaka ny liona dia nefa dia noraisina ho zanaka ao malalanao tsy nataonao ho mpanompo zay fa tena nataonao ho zanaka dia raha zanaka zany zay a dia miray lova amin'i Jesosy Kristy a manana ny zavatra rehetra inona indray ry havana no tadiavintsika ankoatr'izany fa andao hipetraka tsara amin'ny toerana izay efa namonjen'Andriamanitra tsikitsika andao hipetraka tsara amin'ny mahazanaka tsikitsika dia mbola ho amafisitsika amin'ny ira ihany zany a ataovy amin'ny fonao torotoro mihitsy anie zany a fotsapanao tsara mihitsiny a fikasehan'Andriamanitra anao hoaritsika to halleluia sotra Jesosy sahany mihitsy Jesosy amin'ny vavanay mihitsy nitenenanay androany fa tsinitsiny zahay miankoka tanteraka eto anatrehanao izay tompo iza mihoatra ny amin'ny falempiazanao izao le tsy mendrika anao tena masainsaino angezany tolokira zany a fa ho hitako mihitsy fa ho torotoro mihitsy ny fonao izao sizay araka aminao dia mbola ny famindraponao fara izao butu izao dia tsisy amiany kiova avy aminao zao le tsinotsinona
tsinotsinona tao andavaky liona efanatsangana ozanaka mamelo ay fahasoavana mamelo ay fitiavana mamelo ay ny famindrapona manaraka ny fanotronana faralizao notoizao e sisy aliamiko fa avy aminao e zanay tsinotsinona atao andavaky liona efanatsangana ozanaka faralizao totoizao e tizana sisy aliamiko fa avy aminao e zanay tsinotsinona etao andavaky liona efanatsangana ozanaka efanatsangana ozanaka fanatsanganao ho samaka ao tokosaitra tsisy any efanatsangana ozanaka Andriamanitro ndreto izahay mbola manamafy ny fanekenay fa Jesosy Kristy zanakao no tomponay sady mpamonjanay. Raisinay izy hitoetra eo amin'ny fiainanay ary araka amin'ny mandrakariva izahay na aiza na oviana na fotoana manao ahoana na fotoana manao ahoana. Andriamanitro mamindrafo aminay rehetra ianao ka dia tehirizo amin'ny fahamasinana sy ny fahadiovana izahay rehetra tonga eto. Tehirizo amin'izany fahasoavana lehibe zany izahay mba ho mendrika niditra ao amin'ilay toerana namboarin'i Jesosy any amin'izay misy anao Jesosy eo, ary mba ho mendrika ny ho tahina ihany koa izahay mandritra fahavelomanay eto ambony tany ety. Anao zao fiangonana izao, anao zao asa zao, ka dia misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Makatoerantsika rehetra tompoko. Misaotra n'Andriamanitra isika androany fa manana ty fotoana izay hanompontsika an'Andriamanitra ity. Araka ny nambarako tamin'ny maraina, ahitan'Andriamanitra avokoa izay rehetra mitady an'Andriamanitra androany. Amen. Hitady an'Andriamanitra ianao satria maninona? Marary ve? Manana olana ve? Misy zavatra sarotra mianjatra fiainanao ve? Ahita azy anao androany. Amin'ny alalan'ny teniny dia ahita azy anao. Amin'ny alalan'ny teniny dia hamonjy anao Andriamanitra. Ndao hiteka mafy ho azy isika. Misaotra n'Andriamanitra moa zany isika androany fa maromaro ireo mpanompon'Andriamanitra avy any amin'ny faritra tonga miaraka manompo an'Andriamanitra amintsika eto. Ao ny zareo avy any amin'ny faritra Sava miaraka amintsika eto, ny avy any amin'ny faritra Diana miaraka amintsika eto, zareo avy any amin'ny faritra Atsimo miaraka amintsika eto. Faly mandray azy ireo tsika ho fiarabantsika azy ireo hiteka mafy sika tompoka. Dia amin'izao fotoana izao indray tsika dia andreny tenin'Andriamanitra ka dia ho raisika mpitiavan-tanana ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny hafatra amintsika amin'izao ora izao. Ianareo kosa makatoerana tompoko. Dao te tanana mafy amintsika ho fideransika an'Andriamanitra. Raha mbola misy mafy ambonin'izany dia ndao te tanana mafy andry. Alléluia. Alléluia. Le alléluia anao misy miandry any ivelany any hoe izy ary le sara feo be. Alléluia. Ndao mba omesika an' Jesosy ndray le feo tsara be. Alléluia.
Haleluya. Arabao ny eo akaikinao dia teneno aminy hoe fiadanana ny eo anao. Dawana kipo masinofo isika dia vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra dia aoriana ny tenin'Andriamanitra isika vao miditra amin'ny fanatanterahana ny fanatitra izany tompoko. Akopio masinofonao dia mivavaha mangatah mba hiteny aminao Andriamanitra. Raha io misaotranao izahay noho ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra noho ny amin'ny ity ora sy fotoana ity, afahanay indray mandre ny teninao. Ianao nilaza taminay fa ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Matoky izay tompo fa hitondra fiainanao anay indray ny teninao androandry. Hainao anay izany ary fahasalamana ho an'ny nofonay rehetra. Amboary ny fonay ho toy ny tanilona ka ny riny teninao, ka sy hiverina aminao ny teny raha sy mamokatra ato anatinay tsirairay avy, ary izampanomponao hitondra ny hafatra afeno eo ambany elatra ao aho. Aza vela isy ohatra na ilasaka ny teninao, fa aoka izay apetraka ao ato-mbavako no voateniko eto arak'izay an'rahanao aho. Mandidy anao ary fanahirasy amin'ny anaran'i Jesosy mifanasy mahay mandray ny tenin'Andriamanitra, na manaisitra ny teny ao am-pony olona, foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany, mijaly eto amin'ity toerana ity, sy ambinina amin'ny fanahiratsy. Mialy eto amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra tompo voninahitra ho anao Andriamanitra. Alleluia, amen. Mamerina ny fiarabana izay efa noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ampanatretena no andresako ny micro miondrika eo ambanin'ny ositra ny reto mpanompon'Andriamanitra maro izay eto amin'ity toerana ity. Fantako fa ny ositra na nisoran'Andriamanitra azy ireo no apitsiky ny tompo aty amiko androany, afahako mitondra ny hafatra eto amintsika tsirairay avy. Miarahaba sika rehetra izay tonga ato anatin'ity fiangonana ity ihany koa, tononoko sady aty am-piandohana, fa anao zava-mahagaga amin'ny fiainanao Andriamanitra. Alleluia. Ikasika ny loharan'ny aretina izy androandry, amany olana misy eo amin'ny fiainanao izy androandry, ny finoanao ny fetra. Teneno ny akaikinao ny finoanao ny fetra hoe. Miarahaba ihany koa antsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana any amin'izay toerana misy anao, na eto Madagasikara na ny any ivelany. Fifaliana ho anay ato amin'ny fiangonana RHEFI eto Androndrakely no miara manompo an'Andriamanitra aminareo. Maro ianareo no manaraka amin'ny fandaharana, matoky afa seksendra no anaranao amin'ity fandaharana ity, fa Andriamanitra misy no efa te hikasika anao ianso anao ihany koa zany amin'ny sehatra ny fampona hitahiry anareo ane Andriamanitra. Ho mariky ny firaisasika saina sy fiarabana amin'ilay mpanaraka fandaharana dia ndao ity tanàna mafy ho fisaorasika an'Andriamanitra izany. Alleluia, alleluia. Nampitondran'ny tompo hafatra ho anao androandry. Alleluia. Ny hafatra hoentiko eto dia ny amin'ny hoe hampisombadika tantaram-piainana Andriamanitra. Raha resy lahatra ny amin'izany ianao ka manaiky an'izany dia mite hafatanana mafy. Hampisombadika tantaram-piainana Andriamanitra. Efa ela ianao no niansoanso, efa ela ianao no nitaraina, ren'Andriamanitra ny ansonao. Amen. Zay voalaza ny tenin'Andriamanitra engako ato amin'ny Luka 1:20, ny 7:10. Koa ianareo na dia rasy aza mahalala manome zavatsoa ho an'ny zanakareo, sy maika va iza izay any an-danitra no hanome ny fanahindry ho an'izay mangataka azy aminy. Alleluia. Andriamanitra
mandre ny fitarainan'ny olony ka amaly ny fangatahany, amaly ny etaetany, dia nanondro atsika Andriamanitra fa naisika izay rasy azy mba mahay manome zavatsoa anizy ny zanany maika vaka ny raisika izay any an-danitra. Aleluia. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Baiboly, Lioka toko voalohany ny 7:10 andry. Lioka toko voalohany ny 7:10. Rehefa nangataka zavatra naharitra tamin'Andriamanitra ireto mpivady reto, tonga ny fotoanan'ny tompo hampisombadika tantara dia novaliany izy ireo. Tahaka ny namaliana azy no mbola hamalin'Andriamanitra anao androandry. Zao vaky ny teny fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ary Zakaria fa efa noenona ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jauna no ataonao anarany. Tsy fantako fa tantara efa diso isika loatra ny tantaran'ny Elizabeta sy Zakaria. Nanompo an'Andriamanitra tanatin'ny fotoana maro nefa momba tsy miteraka. Manana olana goavana eo amin'ny fiainany, ny olana tsy miteraka sy vavolombelona raha ara-janaka. Nanompo an'Andriamanitra tanatin'ny fotoana maro nefa manana olana. Indraindray efa manontany ny olona fa nga moa papa sy mama io tsy miteraka e, fa nga moa Elizabeta sy Zakaria io tsy mba miteraka e, fa inona ny tena misy eo aminy e, fa nga sy mamaly le Andriamanitra. Fa ndray andro tonga ny fotoanan'ny tompo. Haleluia. Tonga tamin'ny Zakaria ny anjely nilaza nanao hoe aza matahotra fa ny fangatahanao ren'Andriamanitra. Mba kitio kely io akaikinao dia teneno izy, fangatahanao hoe ren'Andriamanitra ary amaly anao izy. Haleluia. Raha lasana bavy, misy fotoana avelan'Andriamanitra hiteny Goliata. Ahoana tsara? Misy fotoana avelan'Andriamanitra hibitabitaka Goliata, fa misy fotoana ho tapaka ny lohany. Io fahavalonao io ho tapaka ny lohany, satria isy mbadika ny tantara. Aretina i Goliatanao hatramin'izay, isy mbadika ny tantara. Haleluia. Tsy fantako fikorontanana ny problemanao hatramin'izay ao anatin'ny tokantrano misy ianao, isy mbadika ny tantara. Hain'Andriamanitra natao tamin'izany andro zany, hain'Andriamanitra tao aminao androandro. Haleluia. Raha mandinika ny tantara ao anatin'ny Baiboly sy visy maro ny zavatra niseho tahaka ny mampametra-panontaniana hoe sy miasa ve Andriamanitra? Tena miasa Andriamanitra, satria raha ny fiafarany tantara mijerena dia mampiseho fa mihaino Andriamanitra. Haleluia. Haleluia. Bitaka Goliata tamin'ireo zanak'Israely. Raha mafy ianareo mamoa iady amiko, raha mafy ianareo mamoa olona ray iady amiko. Efa nanomboka ny orooro, ny miaramira ny sody, ny orooro mpanjaka, inona ihany ny alana amin'ity problème lavy ty e. Ka hitan'Andriamanitra io ady io. Hoana tsara hoe ka hitan'Andriamanitra ny olana, ny olona miankina amin'Andriamanitra sy resy zany. Taovy amenina mafy be. Ny olona matoky an'Andriamanitra sy raha vasany ny fiainany. Ny olona manara-dia an'i Jesosy mpandresy izy. Ohatrany mirehaka Goliata eo anoloanao a. Fa ndao isaina fa rapitso ianao indray nirehaka eo anatrehana. Hoeny am-pelantananao ny lohany, satria ampandresenao Andriamanitra. Ny antony ampandresenanao ho santatry ny fiainana any an-danitra amin'ny fandresenao.
ho any an-danitra isika raha lasana bavy sy avelan'Andriamanitra ho ranomasy mandrakizay zany ny ainanao sy avelan'Andriamanitra ho ranomasy mandavataona zany ny ainanao fa anome fifaliana ho anao Andriamanitra amboly fifaliana ao anatinao izy amboly fandresena ao anatinao izy ny anjaranao andao ahere andao aninona sainy le eo akaikinao io Jesosy no anarany izy moko nefa nilaza naiza naiza angonan'ny olona dia izy eo akaikinao izy tsy mitanisa eloka Alleluia raha ny fahotana vita sy tokony ho eo izy sy zany ve ndraindray raha ny tsy finoana sy tokony ho eo izy fa izy nefa no nilaza fa naiza naiza angonan'ny olona rona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho sy sitrak'Andriamanitra ny olona mitsokady aoka sy sokady ianao atreo ny ady misy amin'ny fiainanao androany io fa ampisombadika an'io tantara io Andriamanitra teneny kely aloha ny tenanao hoe atrehako ny ady misy androany fa ampisombadika ny tantaram-piainako Andriamanitra atrehako ny aretina misy androany fa ampisombadika ny tantaram-piainako Andriamanitra atrehako ny olana misy androany fa ampisombadika ny tantaram-piainako Andriamanitra misy tantara ato amin'ny Baiboly tantara mampalahelo fa tantaran'olona nitsokady fahafatesana ny tao ambadika ongeza rehefa sika le tantara ato amin'ny rota toko voalohany ovakiko manomboka amin'ny andininy voalohany rota toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany ary tamin'ny andro nisy aran'ny mpisara dia nisy mosary teo amin'ny tany ary nisy lehilahy avy any Betlehema ny Joda avy aiza hoe nandeha ny vahiny tany amin'ny tany Moaba dia izy sy ny vadiny mba amin'ny zanany roa lahy Elimeleka no anaran'ny raha lehilahy ary Nomy no anaran'ny vadiny ary ny anaran'ny zanany roa lahy dia Malona sy Kilona Efratita avy any Betlehema ny Joda izy ireo dia tonga tany Moaba izy ka nitoetra tany ary maty Elimeleka naninona hoe Elimeleka vadiny Nomy ka izy sy ny zanany roa lahy ihany no sisy ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy roa lahy Orpa no anarany anankiray ary Ruta no anarany anankiray dia nitoetra tany Moaba tokony ho 10 taona izy ary maty koa izy mirahalahy dia Malona sy Kilona ka dia Nomy ka dia namoy ny zanany roa lahy sy ny vadiny raha vehivavy hatreo ihany aloha olona mitoetra ao aiza izy teo Betlehema rehefa nisy mosary tao Betlehema mosary ny olana mosary ny problème sy fahitana hanina ny olana sy fahitana sakafo ny problème nanita tsy Elimeleka ialao fa hamono atsika ialao fa sy mahomby eto ialao maty eto tsika raha mizanona eto ialao ohatrany efa hafa izy ty eto ny Betlehema anao aza miala eto ianao teneny kely eo akaikinao aza miala eto Betlehema fa amadika tantara eto Andriamanitra ampisombadika zavatra eto izy rehefa nanomboka ny amafy ny ady nangotraka ny ady dia ozy Elimeleka anaka andao hiaraka fa zay sy mama efa tapa-kevitra ialao nandeha tany amin'ny tanin'olona any amin'ny tany Moaba teneny kely indray ny akaikinao hoe aza makany amin'ny tany Moaba hoe aleo mizanona eto ihany fa eto no ahitasika ny tanan'Andriamanitra Alleluia fa rehefa nanomboka nandeha tany amin'ny tany Moaba amin'ny voalohany ohatrany metimety ihany ilazako anao fa metimety nanomboka nisy madimodimozelona nandalo teo amin'ny zanaka zareo manja nanomboka mifampikipikipy maso ohatrany tafavoaka sika ry dada fa aty angamba ny tola tehezanay fiona ny zavanisy fangataham-bady tsy vita maty Elimeleka vao tonga tao an-tragno ny vehivavy
maty ndray izy mirahalahy zany ve ny atao hoe fiainana ve zany sy fiainana ny olona mitsoka ady dia mamotika amin'ny fiainany iza mitsoka amin'io ady io ianao mety maro ny feo efa renao ahoana ihany ianao amin'ity olana anao ty ahoana ihany ianao amin'ity adinao ty tokana ny toromarika sy ny torohevitra misy roa sara mifampony alleluia misy roa sara mifampona fa hampandresanao Andriamanitra mba fantatrao moa ny toy ny tantara fa sovakiko tsony rehefa maty izy telo mianaka inona ny zavatra nisy tao Betlehema hoay zany vary hoay zany sakafo hoay zany fitahiny hoay zany fahagagany ka sy nanenina ny ala ny miala mora fa niverina ahoany sikity ozony andao iverina fa efa miakatra ndray ny vary any namana efa nisana teny andalana efa maty izy raha lasana bavy ampisombadika tantarany Andriamanitra efa reny ny fitarainanao alleluia ny olona miankina amin'izay Jesosy ravo zany ny fiainany fotoana izao tokony hanamboaranao ny ao anatinao tena hanomezanao toky an' Jesosy fianao dia azo mandrakizay fotoana izao tokony hanamafisasika ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa ianao dia sy hiala amin'ny mandrakizay ninninna zava-misy ninninna sedra ninninna zavatra lalovana misy roa ianao fa aoriana kely ao dia ho hitanao fa hamokatra vary Betlehema hamokatra fitahiry Betlehema hamokatra fanasitranany Betlehema hamokatra zavatra mahafinaritra Betlehema anao misy roa tsara ianao teneniny akaikinao misy roa tsara ianao fa hamadika tantara Andriamanitra alleluia alleluia tsy miova amin'ny heviny Andriamanitra alleluia donc izy revasika le Isaia 59 Isaia fa 7:50 voalohany Isaia toko fa 7:50 voalohany indro ny tanany Jehova maninona sy fohy fa mahavonjy anao nantoiny ny sofiny raha lasana bavy sy lalin-dalovana fa tamin'ny fotoana ny anso ianao dia fa reny ny vavakao alleluia tamin'ny fotoana ny lavonjy ianao dia fa reny ny ansoansonao efa reny ny fitarainanao fa lalana sy maintsy lalovanao ihany io fa ho ambadika io fitahimbeny ao fahasoavana no ao fahasarana no ao ny olona manana an' Jesosy olona miavaka ny olona manana an' Jesosy misy fifaliana sy fantatra tsy ahitakarina ao anatiny ny olona manana an' Jesosy misy fahombiazana sy hita valiny fanontaniana fa ny anjaranao ny oriana tsara alleluia satria hampisombadika tantara Andriamanitra alleluia alleluia Exodus 14:13-14 Exodus toko 4:10 ny 7:10 sy ny 4:10 ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mizanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova izay ataony ho anareo rapisy ve anio ihany dia hita ny famonjeny Jehova ianareo alleluia izay ataony anareo anio fa ny Egyptianina anao io hitanao maliny dia maninonino fa 7:10
izy no hiady ho asika fa isika kosa nino boko zay raha ngale fitatatatana mafy be amin'ny vava io sy ho tapitra misy ve ty olany ty manam-pisaharana io de olana foana ve isaky ny apiditra mpianatra manam-pitsarana io aretina foana ve mandany ny volato manam-pitsarana io fa ny anjaranao amafiso ny fifandraisana aminy aza manao kitotoa amin'ny fifandraisana aminy sy fohy ny tanany fa mahavonjy ianao alleluia alleluia fantaro nefa ny momba anao aoka samy afantatra ny momba azy manao ahoana moa ianao tonga eto io tena olona vonin-kanompan'Andriamanitra marina ve ianao io sa filanjavatra ny atongavanao eto Andriamanitra mijery ny toepony olona alleluia Andriamanitra sy mijery velany manao ahoana ny poziny niaraka tamin'ny kiraro lavabe ve niaraka tamin'ny any nanao lokomena fa ny aizany zereny tonga eto ianao manao ahoana ny ao aminao tena mino an Jesosy marina ve ianao tena olona resy lahatra ny amin'ny marina ve ianao tsy vita molotra marina olona milaza fa mino marina olona milaza fa kristianina nefa rehefa tena zerena ray andro Jesosy nalahelo Mateo 5 andininy fa enina amin'ny 30 ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia onena azy ny fizerin'ireo satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry sy misy mpiandry onena Jesosy nahita n'le olona ndry nisy fahafantarany mba manaraka ihany fa sy fantany ndry endre zany mba fahatakarany raha tena fantany tokoa fa natongavako hamonjy azy dia sy te hiala eo akaiky izy fa maro ny manaraka fotsiny inona ny nanarahany sitrany ahy mba miala any ty aretiny ty sitrany ahy mba miala ty olany ty fa ny tena tian'Andriamanitra atongavana aminy amin'ny alalan'i Jesosy sy fantany vaninandro zao anavaka ny manompo sy ny tsy manompo Andriamanitra anavaka anao Andriamanitra hiditra sehatra amin'ny fiainanao amin'izay izy satria manomboka fantatrao fa kaisa raha ilalana amin'ny olona mpanota intsony isika fa isika dia ho any an-danitra fiainana no ao fifaliana no ao fiadanana no ao ilozany io ranomaso io halleluia fanambaran'le mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fampidirana teo Jesosy ange efa mitarika asika ho any an-danitra zao halleluia ety atany ihany koa dia efa manomboka maninona izy manasitrana ny marary dia mamany olany manana olana fa mila fantatraony aminao tena olona resy lahatrany amin'i Jesosy marina ve ianao tena olona mino azy marina ve ianao tena ho amponao marina ve ny fitiavana azy eto am-piangonana raha mampanangatanana tsisy anangatanana hoe zasy mino zany sa misy ve tsisy ka fa amin'ny fiainasika andavanandro no amantarana raha olona tena mino an Jesosy amin'ny atao andavanandro no amantarana raha olona tena resy lahatra ny ampy Jesosy any amin'ny toerana misy anao any no amantarana raha olona tena mino an Jesosy amin'izao vaninandro enasika zao anavaka ny olona tena mino Andriamanitra anavaka ny olona tena manompo Andriamanitra anavaka ny olona tena azy Andriamanitra ary ho hitanao kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny fiavaranao ity tanana anao sa aza ho an'le mipetraka ato fa sy mbola ampiakary halleluia
ary ny olona milaza ho afa kristianina fa ny ataony isarana azy ray andro nampianatra tanora mikasika ny amin'ny hoe inona marina moa ny atao hoe fahotana dia ny tanora ihany ny nataoko namaly azy samy mahay fahotana avokoa ny olona rehetra fantany ny atao hoe fahotana izy ihany ny namaly azy ny atao hoe fahotana dia izao ny atao hoe fahotana za manontany moa verina fa somahay koa fa tiako ho fantatra misy ny olona minisy mahalala hoe zany ve dia atao hoe fahotana ianao ihany dia mahalala azy fa ny mpanota tompoko ny olona mitazona fahotana mihidy ho azy ny lanitra fa raha miala amin'ny fahotana dia misokatra ny lanitra alleloia ny amatarana ny olona tena ny Jesosy dia mahasaraka amin'inona izy fahotana raha tena mahasaraka amin'ny fahotana tsika dia ny amatarana hoe tena ao izy fa raha mbola fahotana ny ainana eto alleluia eto amen nefa ny ambadika fahotana Andriamanitra mahita sasany ve Andriamanitra mahita hamadika tantaram-piainana Andriamanitra fa mila manova isika inona moa ny toy n'le teniny vakisika teo ny eo amin'ny Isaia 59 Isaia 7:5 faharoa fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tony ankizy fiteny amin'izay kristianina misy miaino dia kristianina sy nytononony fa le misy miaino navoaka ny vavany kristianina misy miaino tena miaino isika Andriamanitra fa amin'ny fotoana isika sy misaraka amin'ny fahotana dia maninona Andriamanitra ny devoly dia zarany aza sy miaino isika Andriamanitra zarany aza sy miaino isika Andriamanitra satria raha vao sy miaino isika Andriamanitra dia fahampitehana ny nisy amin'ny fiainasika raha vao sy miaino isika Andriamanitra faharavana ny nisy amin'ny fiainasika raha vao sy miaino isika Andriamanitra taingom-boziny devoly no hita eo amin'ny fiainasika ozy le ranabavy anankiray raha ny fidiram-bolana iaho ozy zay ny ozy izy manao activité tena mety fa izao ny olana anay mivady zao dia mifanilika zay ianao angamba mangala bolato dia ny raiko ozy miteny ho ianao koa angamba mangala bolato satria ny vola ohatry ny hita mihita eo ihany fa rehefa avy eo sy hita ny anjavonany satria misy inonao tonga ao mpangalatra ka ny vola mety ho hita fa ny fiainana mety tsy ho hita mila ny Jesosy ny ahitana fiainana ny vola mety tadiavina dia ho hita ka fa ny fiainana sy hita zany raha sy miaraka amin'ny Jesosy mety ahita volany olona fa ny fiainana sy ho hitany fa nasitranana mety azo any amin'ny dokotera fa ny fiainana mety tsy ho hita mila ny Jesosy ny fiainana indrindra amin'izao vaninandro hiaina sika zao aoka tena ho sara fifandraisana amin'ny Jesosy fa izy no ampivadika ampisombadika ny tantaram-piainana alleluia alleluia Romanina 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 ry rahalahy ny rin'ny foko sy ny agatako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia fa monjena fa vavolombelony reny aho fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy sy araky ny fahalalana fa satria sy mahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka mitady hanamarina ny tenany dia sy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra toetra ny olona kristianina manompo ihany nefa tsy alala an'Andriamanitra manompo ihany nefa sy mahafantatra kory hoe za ty ane ka hitan'Andriamanitra zay rehetra ataoko ianao tonga eto io mizery anao Andriamanitra
te ampivadika ny tantaram-piainanao izy, te ampisombadika an'io misy Andriamanitra. Ary sy andry ela farako voalaza teo anio iandry. Te ampisombadika ny tantaram-piainanao Andriamanitra. Fa mila kosa ianao mampiseho ny ao anatinao eo aminy. Hoe olona tena azo marina ianao. Olona tena inona? Tena an' Jesosy marina. Ny olona tena an' Jesosy tsy mba hoariny zany. Alleluia. Tadidinao ve ny tantaran'ny zanak'Israely teo amoron'ny ranomasina mena? Satria an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Sy hoe ny sakanana avy agny ny soavaly hoe ry soavaly, oloko ireo noho izany stop. Fa ny soavaly navelany inona ihany? Navelany enzika ihany. Fa ninona kosa ny sokafany? Anao lalanao anao Andriamanitra. Anokatra lalanao anao Andriamanitra. Ny mampisombadika ny tantaram-piainanao dia Andriamanitra anokatra lalana. Misy fahasalamana ao atobaka ho an'ny marary eto. Misy vahaolana ao atobaka ho an'ny mananolana eto. Any amin'ny lalana sy hitanao Andriamanitra anokatra lalana. Raha tena azy ianao. Firevitra ny olona tapi-Dalakale zao tsy olona ray, tsy olona roa, very hevitra. Aiza ny lalaka ivoana amin'izy ity? Fa piresaka ny eny amin'ny arabe sy ny eny amin'ny koloara rehetra eny. Aiza ny ivoana amin'izy ity? Ny anay ohatr'izao ny problème, ny sasany mitaiza zaza marary, ny sasany mitaiza avana manana olana, ny sasany aretina ny ao an-trano, ny sasany enzehan'ny mpanofa-trano. Aiza ny volana ela loatra, ny sasany ziramamy manezika azy, ny samy manana ny manezika azy. Fa anokatra lalana rangaha Andriamanitra ho an'izay olona tena miankina amin'ny Jesosy, anokatra lalana Andriamanitra. Akipika aloha masony nofinao zao. Dao sika ilaza amin'ny Jesosy hoe Jesosy io ity aho, anao aho, manaiky anao aho, ity aho Tompo, manomboka amin'ity androndroany ity, manjaka tompoko ianao, tehirizy mandrakizay aho, satria anao aho. Amen. Zakazaka lera sika. Inona moa ny tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra mba hampisombadika ny tantara io? Tena mila ny Jesosy sika. Aoka sy fanolora tena mandalo ny teny aleoko ny vavanao fa an' Jesosy ianao. Aoka sy fanolora tena mandalo ny fanolora tena fa hoe an' Jesosy. Fa tokony ho isan'andro dia sainsainao fa efa nanolotra ny fiainanao an' Jesosy ianao. Ka raha sendra olana saino efa natolotra an' Jesosy ny fiainanao. Raha sendra ady saino efa natolotra ao an' Jesosy ny fiainanao. Izy no miay anao. Amen. Indray rehefa mandalo olana ny maro ny malaky aminy dia manatona andry tantinina sy ry tonton. Tantinina sy ry tonton koa manapetra ihany manapetra. Androany izy mety mavonzy fa vao miverina fanondroana dia zao ny teneniny, za angesy avonzy anao mandrakizay. Androany ihany mba mavita kely an'izao fa raha mbola miverina anao raha pisy sy manana tsony aka. Fa ilay Jesosy nanoloranao ny tenanao dia mahavitanao mandrakizay. Teneny kely eo akaikinao, mahavitanao Jesosy. Alleluia. Raiso Jesosy, ampanjakao ao am-ponao izy. Raha izy mako ny manjaka ao dia hanana tahotra azy ianao, hananao fanazana azy ianao. Ka izay ataonao rehetra dia manomboka hosapanao hoe misy mpanara-maso zao ataoko zao, ka sy andeha hivily tsony ny lalako. Alleluia. Ndray andro ny tafateneny ity hoe ny zavatra iaina sika io nge maro ny zavatra ianarany. Misy zavatra ianarany, misy fiesika ianarana, misy fiteny ianarana. Te ampisehoany amin'i Jesosy ianarana. Alleluia. Fiteny amboarina ianarana. Amin'ny voalohany mety maninona ny zaza raha mianatra amin'ny teny?
mibadabada zay le izy mianatra fiteniny zaza anankiray dia mibadabada na miaso dada ary izy ohatrany zany malaky be zany dada mama fa le ndray ara mety mbola hafa ninona ny fahenona azy fa ny ray aman-dreniny no mamantatra hoe oaio te hianso dady izy mianara ihany koa fiesika sy fiteny ianary ny fiteniny mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia amboary ny fiteninao manoloana ny olona manatrika anao za dia olona manana an' Jesosy ka dia amboariko ny fiteniko manomboka androany raha olona mpivatravatra be anao mpivazavaza be ny teny teo aloha vao misy zavatra mahasorena tonga dia miakatra amin'ny volume manomboka androany tazomeny tananao ny komandy Alleluia vao manomboka hiakatra amin'ny fe dia eo ny komandy manana ny Jesosy fa io vita tara-piainana Alleluia vao miditra avy any rangahy izy mbola sy manana ny Jesosy dia anao efa mba azo lazaina hoe manana sy hiditra eo ndray zay za efa nisy me tonga dia tazominy komandy ianarana mety mbola mibadabada fa mifarany tsy mila komandy tsony io fa tonga dia fahainao hoe any Jesosy fa ny fiovanao anovany hafa mana tsara hoe ny fiovantsika manova ny hafa fa raha isika sy iova ahoana ny anovana ny hafa sika zay milaza fa manana ny Jesosy sy iova ahoana ny ovany hafa raha lasana bavy ampisombadika tantara Andriamanitra andao iova na ny fandeha aza nge ianarany ianaranao fandeha famindra ianarany misy nge famindra tena so dia enjera sy amin'ny lereo fa ianarany kalma tsara miaraka amin'ny Jesosy teneniny eo akaikinao kalma tsara miaraka amin'ny Jesosy hoe fa sy maintsy misombadika ny tantara Alleluia faharoa fanambarako teo mitomoera tsara miandry an' Jehova Salamo 7:30 ny andeniny 7 mitombena tsara miandry an' Jehova ianao ny toiny maninona azy aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao maninona manao saindrasiny ny tapany ihany tena osindriko mitombena tsara miandry any Jehova raha sapanao fefa azy ianao dia mitombena tsara miandry azy sy maintsy ovy tantara-piainanao io aza taitaitra itsony rehefa mahasapa fa azy fa sy maintsy ositranona io aretin'io raha nabavy sy maintsy ovahany io olan'io rahalahy fa ianao kosa mila mitombona tsara mila mitoetra tsara eo aminy asehoy fefa azy ianao mitombena tsara aza misambikimbikina aza taitaitra amin'izao vaninandro ena sika zao maro ny fampianarana mandeha ny sasany miteny hoe ohatry zao hoe mety ho tia ny tananao dia eo amin'ny tananao hoe misy any tombena tsara fa sy maintsy misombadika ito tara-piainanao io Alleluia rehefa anaty olana mako ny olona dia ohatry ny misy pisikilo na pitazana tonga eo ampotsofin'ny olona manana olana sasy marina zany raha misy olona marary eo dia inona ny zava-misy tonga le dokotera privé rehetra sisisiny rehetra anina no anina amin'io mandeha any amin'ny anina ianao dia ampinaniny tambavy anina ianao eriana anina misy manana tonga daholo ny mpiteny rehetra mitombena tsara misy fotoana nandinika an'le mitombona tsara miandry efa nazavaiko teto angamby izy ty tsy haiko le ahoana reny mitombona tsara petraka ao an-tragno fosiny zany miandry valim-bavaka dia fa ato azy Jesosy fa dia atero ato vola zany ka dia efa mitombona amin'ny mpanomponao
Jesosy dia fa ato aty e. Mitombona zao ka. Fa rehefa vaky misy miketriketrika tato. Ahoana ry zany Jesosy no mitombona nandeha nanapabolo azy ay. Tonga teo am'mpanety nilahatra am'mpanety. Zay mianaka hiditra firiny ao alohanay reo osy. Mody mety hoa. Nefa mivolo mila manino? Mila tapaka. Dia ozy le mpanety midira ihany aloha e. Dia niditra ihany aloha. Petra dia nipetraka. Nipetraka eo izy manapaka amin'ny volon'le raha hitako teo. Sy efa tany amin'ny 15 minita ve? Marina raha ireto zany 15 minita avy hariva ny andro. Fa lasa izy nisy mpivarotra gazety nandalo dia nantsony. Anaovy gazety efatra isan-karazany. Dia napetrany teo. Napetrany teo akaikiko. Rehefa napetrany teo dia tonga koa ny limbaovaoko. Sy vitako ny gazety fahatelo. Ramse, torinao. Otry, vita daholo ve teo alohako? Dia za manapabolo eo dia tonga saina tamin'ny teny eo. Ary ny miandry an'i Jehova sy mipetrapetra potsiny ha? Fa raha misy zavatra tao ianao dia saronao akory dia tonga mivalim-bavaka ao. Ndiana mampahery ny rahalanao. Ndana mampahery ny havanao. Ambarao Jesosy. Teneno aminy efa nampanantena izy. Ary mifampanantenany dia fiainana. Tanteraka aminao ny iriny fona. Ampaherezy ny olona kivy e. Ampaherezy ireo marefy ireo e. Le manana olana mitovy aminao mitantara aminao io. Ampaherezo. Fa isimbadika rangahy hitantara io io olana misy aminao io ange hoa izy ronao vavolombelona afaka fotoana foy. Izy ro vavolombelona amin'io ianao. Mitomoera, mitombena tsara. Miandry an'i Jehova. Korintanina voalohany toko 5:20 fahatelo amby telopolo. Aza mety ho fitahana ianareo ny fikambanana amin'ny rasy manimba ny fitondran-tena tsara. Iala amin'ny naman-dratsy. Te hisombadika tantara. Te hiova fiainana. Ialana ny naman-dratsy. Inona hoe? Fikambanana amin'ny ratsy. Maninona io? Any anaty tanàna any saika aloha ny any aminareo fa any akaikikaikina ihany. Misy mpilalao an'iregny 32, 12, 25 ana seta. Misy kapopoka zay karakatrakatraka dia 12. Dia hoy ny kristianina dia ilalao. Hitakosokosona amin'reto asitra ny azoko ihany reto amin'enao ny azony io ianao rehefa 32, 12 koa. Rehefa hita sy ho resy mialà teo. Sasany ve? Fantatra moa fa fandaninandro amin'ny tokotany eo izy io mandeha ihany ny masoandro. Lasa vitan-droany raha pisondray ozy. Ny fikambanana amin'ny naman-dratsy manimba fitondran-tena tsara. Fidio ny namana iarahana. Rehefa samy iaraka ihany rangahy. Ndao iaraka amin'ny olona mafana. Ndao iaraka amin'ny olona manana tanjona. Ndao iaraka amin'ny olona miaraka amin'ny Jesosy Ndao iaraka amin'ny olona efa votom-ponoana. Satria ampandresy anao Andriamanitra. Fa ny fikambanana amin'ny ratsy manimba fitondran-tena tsara. Misy ange feo sy tokony hanon'ny kristianina. Tokony lavon'ny kristianina misy sy aty zany. Misy feo sy tokony aliana kristianina. Tokony lavona misy mialy zany feo zany. Ndao ihany rao nisy olona tangorongorona tao dia zao ny resaka zareo. Tena raha mitoy zao 5 taona sisa ozy nomeko. Dia tena lasaka tanteraka amin'ny malagasy. Tonga dia ozy zako. Hoana 5 taona ay zafady.
ianao sy lasaka zany a tazomy hatrany fa manana an' Jesosy ianao fotoana fanavahany zao ny tenin'ny tompo dia hoe kely ny fiandohanao ka ninninona zava-misy ataovy masaka ao am-ponao ny fanolora-tenanao arovy alleloia dia mitoera sara amin'izany tombena sara amin'izany fa ny fandresena efa eo aminao fa ny fisehoany no nyrasasika alleloia fandresena efa enetanasika za sy indray mandeha nisy olona njoro vavolombelona voninahitra ho an'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra sasany mandefa mesazy voninahitra ho an'Andriamanitra fa le zavatra iny dia efa sy mahagagasony le hoe miasa rangaha Andriamanitra ary toronao zao mba tena nindray ny akaikinao hoe toronao zao eko alleloia alleloia Korintianina voalohany toko 10:12 koa izay manao azy fa efa mizoro sara diaoka izy hitandrina fandrao maninona raha miteny ny fandrao lavo izy dia misy inona zany ao aloha malama ny lalana maninona hoe ny lalana satria ny fahavalosika efa takatakatry ny fahavalo ihany iny izy io hoe isombadika rangaty hitatary tia efa hitahita ny fahavalo ihany ingy mombanao io hoe isombadika ty tatary ty mamela fa mbola manana fotoana foy aho ny olona sara-piterahana ho ny sara tatara manana anjara tsara dia rehefa nandinika amin'ny baiboly marina Jesosy zany ange olona efa miandriandro ro Maria mbola nisy inona ihany tany amin'ny tanànany fanoratana anarana ho ny olona efa miandriandro efa hiteraka saiko afaka firy andro no mbola noentina niala teo amin'le tanàna misy an'le fendrasana fiterahana mbola hoentina any amin'le tanàna ngamba Maria eny an-dalana efa tsy haiko tsony tonga teo amin'le tanàna ndray inona ny zava-nisy nefa Andriamanitra ny ao akibony nitady trano eraky ny tanàna hotely eo andovola tompoko ozy ny hotely efa feno mba fantatrareo ny dépense laniny devoly tamin'ny fahaterahany Jesosy tena nanao dépense afarak'izay zokiny hananany Jesosy olana amin'ny fahatongavany fa sakany teneniny akaikinao sakany efa bevoka besik zao bevoka fitahina ianao io bevoka fahasoavana ianao io bevoka an'le fanasitranana ianao io mety manana olana ianao zao sy sakany io alleloia ao anaty baiboly besaky ireo mpanompon'Andriamanitra reo momba avokoa ny reniny Samsonna momba ny reniny Jonna momba ny reniny fa maninona satria ny devoly fantany fa hanao zavatra io misy mihaino ave manomboka sakasakana n'le zavatra isombadika foana itatary io miareta kely fa isombadika io amboariny sainao fa isombadika io sy mainsy tafavoaka izika fa ny anjaranao amafiso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra inona hoe ny anjaranao amafiso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra alleloia faranako sahady ty fa tonga dia ampidiriko eto le filazana amin'ny sisy inona dia misy fivoriam-beto ho an'izay efa teo tamin'ny maraina efa nanasididiky ny mpanompon'Andriamanitra ihany angamba izy teo ho an'ny mpiandraikitra rehetra misy fianarana momba ny fanahy masina sy ny afo eto mandinika kely ianao ozy ny mpanompon'Andriamanitra mandra-pahatonga ny Alahady ny androany raha vao manomboka tapakevitra ianao fa ianao no avy dia manoratra anarana amin'ny madame lala Sembadika satria misy jeton omenanao
ho anao zay mety izy fantako hoe sy mpiandraikitra ve zany ny fahafantaranao ny tenanao fa olona tsotra nefa te hanatrika iazaka zany saingo zao raha vao tonga ny mpiandraikitra aleo mesika lalana foana izy mandeha aloha sasany ve fa ilaina ny fitombona ara-panahy itehirizana ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Raha misy aso aty am-piangonana raha lasana bavy momba na fivoriana mba miazaka za satria maninona hanamafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa tena mitsara fifandraisana amin'ny Jesosy ianao ho azonao zay ireny fonao, ho azonao zay angatanao. Wakatoko ny kahiety amina, wakatoko ihany koa ny Baiboly. Dao sika anakipo masin'ny nofo saino ny tenanao, tena efa ny Jesosy ve ianao, tena efa azy marina ve ianao, tena efa nanolotra ny tenanao azy tokoa ve ianao, mbola voatazonao mandraka ny roany ve ny fifandraisanao aminy ka nananao antoka fa mahatonga anao any an-danitra. Rehefa azy ianao dia mafisy fa ho azy mandrakizay. Raha mbola sy azy kosa ianao, mbola sapanao hoe mbola tena sy azy ny zavatra iainako mbola fahotana, ny zavatra misy eo amiko mbola ahafantarako fa mbola tsy azy. Fotoana ity ambarao amin'ny vavanao, avoay avy any am-ponao, manomboka raisindray izy mitenena Jesosy io, midira tompoko ianao, avereno ny fanoloran-tenanao ao anatin'ny vavaka zay ataonao. Fa anio ihany dia hita ny fiasan'Andriamanitra ianao, anio ihany dia asapany kasiky ny tompo ianao. Dao arisika tompoko samy mivavaka. Raha ny amaro sika dia tokony manana feo lavidavitra noho izany. Alleluia, misaotra anao zay Andriamanitra. Misaotra tompo fa tianay ianao, misaotra Jesosy ampisombadika tantara ianao. Ay ny zava-nisy tamin'ny fiainana iny lalana hitondranao anay tompo. Ay ve iny aretina nisy iny ka lalana hitondrana anay mba hatonga anay ho araky ny sitraponao. Ay ve io olana misy io ka lalana hitondrana anay mba ho amin'ny araky ny sitraky ny fonao. Tompo ity aho, amafisiko androany ny fifandraisana aminao. Niza manamafy ny fifandraisana aminao eto androandro. Hitay azy ianao. Rebebebe bobababa, rebebe bobobobobobobobo. Sotra anao Andriamanitra fa tianay ianao. Sotra tompo, sotra tompo, sotra tompo. Lehibe anao Andriamanitra. Ianao no mahita ny toe-pony tsirairay avy, ianao no mahita ny fanoloran-tenany tsirairay avy. Zay efa nandray anao Jesosy eo ka manao vao ny fanoloran-tenany. Tehirizo izy. Zay mbola sy manana anao kosa, anio vao manolotra ny fiainany aminao. Jesosy raiso izy, raiso tompo, raiso Jesosy idirony sehatra amin'ny fiainany satria sambatra ny manana anao. Samy mivavaka, samy mivavaka. Rehefa tena sapanao fa efa manana ny Jesosy ianao dia mafisy zany fifandraisanao aminy zany, fa ho ambadiky ny fifandraisanao aminy dia amaly anao izy. Raha sapanao kosa ka mbola sy manana azy ianao amin'ny ataonao sy ny amin'ny zavatra misy amin'ny fiainanao no amataranao fa mbola sy ao aminao Jesosy, anio ampandroso izy fa ho ambadiky ny fanoloran-tenanao hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tompo zereo amin'ny maso feno antra sy feno famindram-poza tsirairay avy. Tompo zereo ny fitiavana ianao, zereo ny etaetany olonao Jesosy eo. Tafita ny afatra tompo malala. Ny fantako dia izao, vosy mety maty zany teny zany. Aniry ao am-pony olona, hanana fanantenana izahay fa hisombadika ny tantara satria ianao Andriamanitra ivavahanay, Andriamanitra mahay manova ny tantara ampiainanay. Kely ny andohanay fa ho lehibe indrindra ny fiafaranay. Jesosy eo misaotra ny amin'ny fampanantenana. Lanitra aza tompo menao anay maika veka ny fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ty. Matoky tompo malala fa nao zavatra amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao. Misaotra tompo. Ao anatin'ny fifantona ihany ianao vasika ny hira hoe ainy tompo dia mandamina ny fiainako androandro.
Hainy tompo eny ainy ny mandamina ny fiainako androany hainy tompo eny ainy ny manafaka mizaha manzoa eny ainy tena ainy ny manao mihoatry izay no fisiko eny ainy tena ainy ny manao ayaraky zay tiny any tompo eny ainy ny mandamina ny fiainako androany any tompo eny ainy ny manafaka mizay manzoa eny ainy tena ainy ny manao mihoatry izay no fisiko eny ainy tena ainy ny manao ayaraky zay tiny no sika isangana moramora eo amin'ny toerana misy asika apetrao amin'ny fonao ny tanana ho ilany diasan'ny rato ny ilany a mivavaka ho anao a Jehovah Andriamanitra eo misaotra anao no nanomezanao an'i Jesosy Kristy Tompo a ho fanavotana ho anay tsirairay avy Tompo tao anatin'ny aizina tokoa ny fiainan'ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity nefa noho ny amin'ny fitiavanao voavonjy izahay satria efa nanolotra ny tenanay ho anao izahay ko dia mangataka tompo malala tehirizo amin'ny fahasarana ny tsirairay avy tonga eto niza marary tonga eto sitranina amin'ny anaran'i Jesosy niza manana olana tompo amin'ny dirany sehatra vahao ny olana vahana ny olana amin'ny anaran'i Jesosy fanamasina ianao ilay mpitaridalana mpitahiry tehirizo amin'ny fahasarana ny tsirairay avy tehirizo amin'ny fahalebiazana ny tsirairay avy mankasitraka fanay masina voninahitra ho anao Andriamanitra sika rehetra arana hoe amen samy mahazo ny toerany ary tompoko alleluia alleluia ya zay moa ny afatra nampitondrany tompo a zay noentina teto a amin'izao fotoana izao sika dia hiditra ao anatin'ny fandarana manaraka dia nefa sika manatitra ny fanatitra izandry araky ny efa fanaosika dia ny ampafolo-karena hoentina ety alohana ny fanoanana ny amin'ny radio ihany koa dia ataosika tao anatin'le vata fanatazana izany a ny fanatitra sotra kosa dia tatazana eny amintsika fampaherezana foy hoentiko dia izao aza tao ho fahazarana na ho fombafomba ny fanateranao fanatitra ho an'Andriamanitra ho aniza hoe fanatitra hoentinao raha ho an'Andriamanitra izay ampisombadika ny tantaram-piainanao no ataonao fahazarana sy fombafomba dia tahaka ny sy finoana ihany zany noho izany rehefa hanatitra fanatitra ihany ianao dia sainy hoe tompo vokatry ny foko zao fanatitra ho ateriko zao ity ny fantako fa sahaza noho ny amin'ny eto tanako ka dia atolotro anao zao hitahina amen na hitahinao Andriamanitra ao anatin'ny fanatanterana zany dia atolotro ny reto namana pitarika ansika ao anatin'ny fidirana ireto a ny fanohizana ny fanatanterana azy zany tompoko dia mandrosarintsika tompoko a sy manao mpafolokarena
Fulukarena Zainutinao Zainutinao Na miuvitu vitazanitani Na miuruuru nifirene na fa haitanao Haitanao Vuaini vavaka Lanisha Andenana Andenana 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 Avela wira Batu Itu batu baga Sanudura pitani Ibaca bace Avela wira Itu batu baga Sanudura pitani Ibaca bace Vuaini vavaka Lanisha Andenana Andenana 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 Avela wira Batu Itu batu baga Sanudura pitani Ibaca bace Avela wira Itu batu baga Sanudura pitani Ibaca bace Vuaini vavahadin down in Lanita and then and I Daw tsika ity tanana mafibe voninahitra Jesus. Alléluia.
Alleluia. Ya ny filazana zany a dia tahaka izao. Manana devoir isika amin'ity herinandro ity a. Isaky ny mivavaka ianao dia mitondram-bavaka ny fivoriam-be izay ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra taritiny mpanompon'Andriamanitra mitondra asika. Ny tena marina moa zany fivoriam-be ny pastera rehetra lohandohany ataon'ny fiangonana RHEFI azay atao any aiza Tamatavy. Devoir asika zay a mitondram-bavaka an'io a fivoriam-be io mba hoinona ho isy ny fiasan'Andriamanitra mahagaga ho an'izay mpiseraserany amin'ny Facebook dia efa misy an'ilay tracta mandeha igny any hoe inona ny soratra any Tamatavy foavonjy amozany tanàna ny Tamatavy Andriamanitra hiasao ny tanàn'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataonao dia misy olona maro ho voavonjy tokoa ao Tamatavy. Alleluia. Ka dia sy adino zany zay a ataovy tena isan'ny devoir noho ny fitiavanao an' Jesosy dia mitondram-bavaka ny tanànany Tamatavy zany ianao tompoko. Hoentsika mamarana ny fotoana dia andao sika hanao hira anankiroa hira fandihizana tena andiza sika ho fakasitrasika an'Andriamanitra ny amin'ny fanovana ny tantaram-piainany. Sasany ve ao anatin'ny fandihizana dia tena manova misy ianao hoe tena zany ka fitahina rangahy. Sasany ve za mosy dia mahay mandihy fa za koa dia mba hanao ihany. Za mino fa mahay ianao. Ao anatin'ny fandihizanao an' Jesosy dia amaly ianao Andriamanitra andao ary tompoko hira fandihizana nataontsika dia anankiray zany mba mivavaka mamarana ny fotoana rehefa avy eo. Halleluia. Halleluia. Ndao hiravirafitsika fa noho ny fahasoavan'ny tompo natao izao atsika dia hitsangantsika tompoko eny amin'ny fitoerantsika ny fahasoavan'ny tompo. Fasoavany tompo nona tozavanay any fametrapony matra mandrakizay. Ny fasoavany tompo nona tozavanay any fametrapony matra mandrakizay. Samatungana ine samatungana yani samatungana anukuasi samatungana ipa samatungana ina sachizana Jehova. Samatungana ine samatungana yani samatungana anukuasi samatungana ipa samatungana ina sachizana Jehova. Ifasoavany Jehova
Andao lideran'le mpanjaka mpanjakatsika fa eto izy a mendrika azy ny atsa sy ny voninahitra mpanjaka ny voninahitra Vavaka-vazatande Nazaracina zakwe avuaye Nazaikomne neti wazatazumna Amara konfaifa Tulukom nifana Najelesa Najefana ina zakwe avuaye Nazaikomne tina Nazatazumna Tawavile banza Tupun faifa Tupun fatakamise Luise, le patata puninaisha. Luise, sosi Luise, le patata puninaisha. Luise, sosi Luise, le patata puninaisha. Luise, sosi Luise, le patata puninaisha. Chantani simpuna we Nabudina masana no banyase Adesika yakacha Yakacha kana tenchu buisha masina Kana zemancha fiderande Fiderana tana nafcha mechkase Paisi le panza Tupu faefa Tupu fata kamise Sosi Luise, le patata puninaisha. Luise, sosi Luise, le patata puninaisha. Luise, sosi Luise, le patata puninaisha. Luise, sosi Luise, le patata puninaisha. E lui, ne fulasa quasi. Eluni fulaza kwaza vanatan chatonga tiatan mizoro vavulumbelu famarina na nizali namdias fizaline Tanyam ni fena titi zetelu wanze zenu vitana tona mai wan fafatesane Izakana no wanu fasane tautakse falasane Hey, hey Hiakata wanedani je Akavana na diamani je Vita ufamutena Asnum fanasena, ella matakisaize, vavaka waize. Aya! Hop, 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 hop. Wavutumbwe.
Jesús Luise epataka kuninaisha Jesús Luise epataka kuninaisha Jesús Luise epataka kuninaisha Misakelika fitahina ianao a misakelika fahombiazana ianao a misakelika fandresena ianao amen dia andahoarintsika tompoko a hivavaka amarana an'izao fotoana izao ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao tokoa izay Jesosy eo satria ny zava-drehetra dia efa niara ny asa taminao misaotra anao izay tompony fantanterahany fotoana teto androany misaotra tamin'ny fiderana izay nasandratray misaotra tamin'ny teny izay nomenao anay a fa dia teny nampahery tokoa ny a teny ampoentinay mamakivaky a ny fiainana iray manontolo indray dia averinay eny aminao foana ny derany aja amin'ny voninahitra Andriamanitra fa ny fiadanana ny famindrapo ny fahasoavana dia manaraka anay a amin'ny androm-piainana iray manontolo dia misaotra Jesosy eo angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy am-bavaka izany alleluia amen. Iaho an'izay mivoaka zany a dia arak'ilay fandaminana tsika iny ihany a avy ato no mivoaka mba sy mandelindelina le miditra avy asy publicité kely a tsara ny fiafaran'ny rarano ny fiandohany izay mizanony eto zany dia mahazo ny anjarany roa izy zao a ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny afatra eo rehefa avy eo a dia mpanompon'Andriamanitra lehibe nisoran'Andriamanitra tamin'ny fahefana sy ny hery afaka nitondranao amin'ny fahasarana ho anao izay mizanona tonga dia midira ao anatin'ny vavaka izao a mandra-patafiditra ireo namasika izay any ivelany izany tompo